atolotry ny radio plus ho anareo amin'ny tiherinandro ity. Andolopotsy. Tantara Mitohy nosoratan'ny rado Andrianiaina. Ireo namelona ny tantara raha misitantanta hiajarandry rindra rajaovery niaraka tamin'ny ravaka antsanyony. Nandray feo sitraka lovarilala nanantontosa hiajarandry. Andro voalohany. Efa tonga ianao? Vao teo any tonga. Fa vitaiza ianao? Nyantso tamin'ny finday teo misy parany dia mitany aminy. Ay, dia inona ny antsony ianao? Rosoy kafe aloha raha misy kafe azo sotroina hoe. Tena maharary amafy izany lohako izany. Raha sy vetivety ary ry tera. Nga inao ny teresaka misy parany taminao? Resaka mikasika an'ilay zanany ihany. Fa zanany izy? Fa ilay zanany efa maty fa izy indray e. Nga moa tsy efa nalamin'ny fitsarana iny raha iny e. Tena efa nalamin'ny fitsarana tokoa iny saingy tsy eken'ny sainy misy parany izany. Ka nao inona hono ta misy parany raha izany? Ka ho alaina hono ilay zanany noro a. Ho fongarina izany ny razana. Maninona tsara ho eridera. Izany? So mba efa nisy fahavoaza-tsaina laleranga iny. Dia tsy haiko re. Izany no ilany satria zaho ny karamainy hamongatra ny razana. Dia hidra amin'izany ianao? Tsy haiko e. Fa hodiniako tsara aloha dia ho hitako eo. Dia efa mampitandrina izay ry tera. Sola ka anaonao foana amin'izany ty ianao? Ka tena efa leo an'ity fahatrana lava tsy misy fiavarany ity koa izany nore. Era. Aiza ve ka tsy misy masoandro miratra mihitsy fa dia fijaliana lava zao no iainana. Dia mitadidikizo amin'izany ianao? Ka tsy vao maika hitombo ny fahoriana raha sanatria misy ny fahatratrarana anaony amin'izany. Tadidio ry tera. Tsy andefitra aminao velively mihitsy madame Susanne. Sady mba fantatro tsara moa. Fantatro tsara izany tanàna n'Ampalabe izany. Indrindra fa hoe Andolopotsy n'Ampalabe. Ka izany indrindra nge ny tena mahavaky ny lohako io noro e. Mandany tsara ihany fa sao dia anaonao foana ry tera. Na mangidy tahaka ny ahoana aza ny fahantrana. Endre. Dia ahoana ny fanapaka-hevitra elahy amin'izay resako izay ity a? Fa ohatriny aloha mikarama amin'izany e? 20 tapitrisa ariary a. Io volo io ny zaraintsika sy elahy. Ahoana? 20 tapitrisa ariary? Eny e. Dia firy andro nanaovana ny mission? Mety hoe eo amin'ny 2 andro eo ihany ngambany. Tsy mijanona ela antsika. Ay kosa, tary fa raikitra izany e? Raikitra? Raikitra letsy e? Ay, ka zao ary. Omany tsara ny heri-po sy ny herin-tsaina fa maky fasantsika amin'io. Drais, toveny resahany lany izany e? Eny ariko. Izay fa raha pitrany dia resaka amin'ny patro e. Lazaiko an'lahy eo ihany ny fotoana sy ny ora iangatsika sy lahy. Gay e, atsoy amin'ny numéro akeny fotsiny ary efa voniny lahy. Eny ary, izay fa andeha aloha. Sury e.
Mandrosory se mazoso iza fa aza mihafahafa mihitsy dia misaotra betsaka patro. Ka inona ny vaovao se? Inona no azoko atao aminareo? Ny vaovao aloha tsy misy fa makasika an'ilay resantsika tamin'iny zao no andehananay aty io ohatra izy aloha nitovy fa no mahafantatra ny sery tova dia izy kosa le serytovy no patro raparany. Dia torak'izay koa patron. Atao fotsiny hoe parany ay efa vonona zany nareo reto? Tena efa vonona tsara zay ka miakina aminao ny sisa. Angamba tsy dia misy ambara lava-tsony fa ifarinina ambarako any sereny daholo dia miandry izay fotoana andehananareo zany sisako. Miandry izay fanapahakevitra fa zay nge efa afaka miaingana dia androany any ary. Zany indrindra. Aiza kosa ny dia hoe androany sao fotsiny ihany no afatrafatra tandre misao misy mahatsikaritra ny amakinareo fasana. Aza manany amin'izany ianao fa vitantsika milamina tsara io mahatoky an'se fa tiana manse ty olona azo itokisana tsara. Raha itovy indray izy aza manahy ianao fa namana azo itokisana tsara io efa hatramin'ny fahakely zay reo lahy no mifampinana mantasy ny masaka. Zao ary ny tompoko. Misy fiara miloko mainty eo ivelany ao. Io ny fiara hoentinareo. Tandre mitsara ngery dera so simba amin'ny fananako aza manahy ianao fa hokojaikojaiko tsara ny fiaranao eny ariko mahatoky an'se zay fa masotonareo raha mba mety ange patro parany dia mba asio avansa kely ny tena marina tena maina be tokoa zay patron. Zalary tokoa zany. Eny raha zay zany foana tsy maninona fa omeko anareo. Makasitraka indrindra patro. Dia misaotra indrindra Manasatanana aminao any ary dery efa niteny anao tsara saingy mafilo velona tsy hay atao ninina ianao dia ataovy izay hitanao fa mety. Aza sina kabary be ronoro tsy fantatrao raha mba lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika koa nge zany Andriamanitra tsy hitondranao amin'ny zavatra tahaka an'izany mihitsy ry dera fa mba misy saina tsy takon'izy efa atsoko amin'izany ronoro iraka ny ary tsy mangalatra fa ny tompony ihany makany anazy kinona ny olona fa ny maty kirakirainao sy ny fasan'olona vakianao olomendrika ianao ny amin'izany ary manao ahoana ny fihetseham-pon'ny tompo-pasana raha marefa vaky ny fasana ary tsy ao intsony ny razana. Aza le efa lavitra be ohatr'izany ny fisainana ronoro mila volontsika ary ny dikan'izay mila mitady vola fa tsy misy manalatsaka avy any an-danitra izany intsony ange amin'izao andro ianantsika izao dia ataovy rery dera ataovy rehefa hitanao fa mety afaka didy Rena ry teo Andolopotsy Tantara Mitohy nosoratany Rado Andrianiaina. Reo namelona ny tantara Raha tantanta hiajarandry rindra rajaofera miaraka tamin'ny ravaka antsanondy. Nandray feo sitraka lovarilala ndana tontosa hiajarandry mbola hitohy.